tolorana ny araba indray anao tompoky lasitoko avao anao zay tafiaraka amin'ny indray ao anatin'izao fotoana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra matv izao asaina mpanajana araka izany ianao anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika amin'ity takariva ity isan'ny nisongadina tamin'ity androanyity ary ny fanomezan'ireo avy eo anivon'ny mpitandro filaminana ny mahakasika ny raharaha tia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Ambositra sy tany Antsirabe hitantsika ao anatin'ny vaovao ihany koa ny fangatahan'ireo mpiaradia amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fistahany eo anivon'ny fampiavana pirenena entina aminao eto ihany koa ny akon'ny fanomanan'ireo antoko politika amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ireo no matoa am-baovaontsika amin'ity androany ity fa hitantsika ao anatin'ny vaovao ihany koa ireo vaovao samihafa izay nisongadina tamin'ity androany ity mahakasika indrindra ny raharaha Ravalomanana ary ndeha isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety mikasika ny zavanitranga tany Ambositra sy Antsirabe androany ny teo anivo ny mpitandro filaminana nambara ny generaly Florence Rakotomana ary fa mbola mitoetra ny fepetra ara-panjakana fanaraha-maso an-trano an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mbola miantra ny fepetra ara-panjakana fanaraha-maso an-trano any Marc Ravalomanana hoy ny generaly Rakotomana Florence. Voafetra ny zavatra afaka ataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana saingy noho ny fampiavana pirenena misy ny fanalefahana ny fepetra mifehy azy. Nahazo alalana ny vavaka Andriamatoa Marc Ravalomanana toy ny tany Ambositra fa tsy azo nataony mandray fitenenana anaty famorim-bahoaka. Raha mikasika hoe le resaka hoe fanamborana Andriamatoa Marc Ravalomanana tany Antsirabe tamin'ny Asabosy teo raha ny marina moa dia mena lany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tany Ambositra anatrika hetsika ara-piangonana. Le vita zavatra izay moa dia nitototoa ny verina aty Antananarivo izy ny Asabotsy ary dia nivily atao amin'ny Tico Oil zany eny am-piaviana eny Vatofotsy eny Antsirabe. Araka voalazako teo misy zavatra azony atao misy ny tsy azony atao. Anisany tsy azony atao moa tamin'ny amin'izany hoe tsy mahazo resaka akalamanjana na amin'ny resaka ivelana na amina hoe resaka mitina ohatrohatran'izay. Tamin'izany fotoan'izany moa fa nisy olona ao amin'ny 200 teo no niandry azy. Teny tamin'izay fotoan'izay ny chef d'escorte izay tao nila koa hoe Andriamatoa filoha teo aloha raha handray olona anao dia aleo raisinao any amin'ny birao. Dia teo moa zany dia nandray olona vitsivitsy tany amin'ny birao. Dia rehefa niverina avy any amin'ny birao izy dia teo tokontany nahita ny olona maro be reny. Dia niteny izy hoe andaontsika andeha ozy izy dia tsy hita tamin'izay fotoan'izay ny chauffeur an'ilay véhicule nandiana le Toyota io. Dia hoeto amin'ny tomobilinareo io ao izy fa za tsy mandry le chauffeur iray zany dia atao tonga dia andeha. Dia niakatra izy volontairement niakatra tao anaty tomobile dia lasa zay. Zay zany tiako amafisina hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa nitaingina tamin'ilay mot sécurité dia noho ny fangatana nataony fa tsy nahandry ny chauffeur ny satria mariko fa ny tomobile izay andehanany dia tomobile azy ary chauffeur ny no mitondra azy. Tamin'ny fotoana io moa zany tsy teo ny chauffeur nefa izy niteny hoe andaontsika andeha fa hoeto amin'ny tomobilinareo zahay izaho. Dia noentina tamin'ny tomobile tsisy mihitsy fanerenana kely azy. Mety ho interpréter angamba fanerenana misy mpitandro filaminana manodidina azy. Io dia mpitandro filaminana miaro azy no andraikitra no mpitandro filaminana io. Tsy marina ihany koa ny generaly Rakotomana Florence ny filazana fa tsy hita Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ao andramo manelatra Antsirabe no misy ny filoha teo aloha. Oui lieutenant. Aza aiza zao anao zao aiza Andriamatoa Marc Ravalomanana antsika amin'iteny zao. Ay manao izy zao fahasalamana manao fahasalamana manao ana. Iany ary dia tandremo tsara ny tandrovo tsara ny ainy sy ny mission izay menanareo. Tsisy maro-potitra zany milaza hoe tsy hita Andriamatoa Marc Ravalomanana antsika amin'iteny zao. Ka dia zay no tiako tenenina hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana dia any amin'ny toerana misy azy ary arovana ny ainy amintsika teny zao. Arak'izany miankina amin'ny fandaharam-potoana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fiverenany eto Antananarivo.